Mbola eo amin'izay vaovao politika izay dia namoaka fanambarana androany ny olombefidy leader fanilo mikasika ny raharaha mampifanolana ny bureau national tarian'i Jean-Marc Rakotomamonjy ary ny comité d'orientation andeha arantsika avy hatrany ny andindiny makasika izay. Tokana ny bureau national mpandrindra ny antoko leader fanilo dia nitarian'Andriamatoro Rakotomamonjy Jean-Max ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina avy amin'ny faritra Sava sy Boeny reto. Manamafy ny fehi-kevitra mivoaka nandritra ny filakevitra nasionaly tsy ara-potoana izay nitotsaina teny amin'ny Pont d'Or Ivato izy ireo fa manohy ny fitaom-piasana hatramin'ny Desambra 2024 ny bureau national mpandrindra izay tarian'Andriamatoro Rakotomamonjy Jean-Max. Laza ihany koa ireto olom-boafidy leader fanilo ireto fa tsy ara-dalàna ny sina filakevitry ny antoko melohan'ny Desambra 2024. Izahay dia tsy mahafantatra bureau national de coordination raha tsy taritin'Andriamatoro Flo Jean-Marc Rakotomamonjy satria ireo BNC ireo no anisany angatiny nanana sy vinahitana ny fahalan'indreo candidat ben'ny tanàna tao anatin'ny antoko leader fanilo era Madagasikara. Izany hoe ny asa ireo BNC ireo nanao ny andraikiny tonga ty-Antananarivo zay voaray soamantsara makany dossier hikarakarana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina koronana. Manamafy zahay ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina zay ao anatin'ny antoko leader fanilo fa tsy izy ireo mitonona hoe BNC indray ao anatin'ny antoko leader fanilo satria zahay aloha tsy mahafantatra an'izy ireo mihitsy tsy mbola niona tamindreo zareo koa zahay fa dia nifantatra dia le BNC taritiny filoha Jean-Marc Rakotomamonjy milaza hanao conseil national izy ireo zay dia tsy vonona anatrika an'izany satria ireo BNC zay nitaritiny filoha Jean-Marc Rakotomamonjy zany navitana ny fifidianana teo anatin'ny ben'ny tanàna ary vonona izy ireo ny BNC hanao ny conseil national ordinaire zay atao amin'ny 12 décembre anoany ngamba mois de décembre 2017 zay ngamba natao hoe ara-dalàna ngamba raha ny fahitana azy. Arak'izany dia ny bureau national mpandrindra tarian'Andriamatoro Rakotomamonjy Jean-Max hanao ara-dalàna ho ireto ben'ny tanàna sy mpanolotsaina leader fanilo avy amin'ny faritra ireto. Raha tsy ahivina ny fanapa-kevitra nivoaka ny sabotsy lasa teo. Ny esorina tsy ho mpikambana ny leader fanilo intsony noho ny tsy fanaran-dalàna ny mpikambana ao anatin'ny comité d'orientation miisa 12 ka ao anatin'izany Andriamato Isany Esoa Velomandroso Manase, Andria Miary Satrana Noël, Rabe Zazafer Antoine, Lalaina Bertnès.